Alleloia. Dia amin'ny fifaliana lehibe indray lasa ny babalala no ianona amintsika amin'izao fotoana izao a. Dia faly be indray ny tenako mahita anareo eto amin'ity fotoana androany ity. Dia manona fiadana tompo amintsika tsirairay avy izay tratrantso eto amin'ity anio ity anatin'izao fotoana mahafinaritra izay rahantsika anatin'ny fandarana vavaka fiambenana izay rahano amin'ny fandarana andramika izao dia ny akiradio dia mpikambana anatin'ny vavaka fiambenana ary ny groupe izay maresy izay miaraka aminay isan'andro manatontosa an'izao fandarana izao. Dia manonona fiadana tompo amintsika rehetrarehetra. Matoky sy mino ary havana malala fa ny fampahireto indray tsika amin'ity androany ity, ary matoky sy mino fa ny fahatongavanao eto dia tsy kisendrasendra fa tena misy raharaha ilan'ny tomponao, ary izaho matoky koa fa raha fampahirezana no ilainao amin'izao fotoana izao dia matoky sy mino fa anisan'ny mba ampiasain'Andriamanitra hampahirinao ity fandarana ity. Ity fandarana mety arahanao faraparany alohan'ny andehananao atory raha mitovy lera aminay ianao ka dia teteny aminao hoe raha mahatratra amin'ny farany ianao dia hiara-tory amin'ny tenin'Andriamanitra ianao, hiara-tory amin'ny teny fikasana ianao, ary hitsangana hiaraka amin'ny teny fikasana koa ianao raha pitso hiatrika ny tontolo andronao ka dia miaretatra amin'ny farany. Raha androany no vao tonga eto dia aza misalasala mandray anjara anatin'ny fiarahana, anatin'ny commentaire sy ny sisa atao ohatry ny hoe fampankety foana ianao fa eto dia izy rehetra tonga eto dia raisina atanandroa, raisina mpitiavana ianareo izay vao tonga niaraka aminay eto. Koa dia tahin'ny tompo dia mahereza hatrany hatrany. Eo moa ny ankizy afaka handray anareo raha misy tsy voateny koa ny anaranareo nefa vaovao nareo eto dia ny ankizy afaka mandray anareo tonga soa miaraka aminay eto. Dia tahin'i Jesosy tsika tsirairay avy. Hiaraka moa tsika amin'ny adin'ny ray sasany mahery eo hifampahiry anatin'ny tenin'Andriamanitra, hifampahiry isika ray havana malala fa fotoana tena ilantsika hifampahirezana izao fotoana izao. Koa dia tahin'ny tompo ranabavy Elizabeta niditra voalohany teto androany dia tononona amin'ny ranabavy Elizabeta ny fiadanan'ny tompony hanapaka anatinao ranabavy Elizabeta. Dia tahin'Andriamanitra izay rehetra mombanao, izay rehetra ataonao dia mankasitraka dia tahin'i Jesosy dia maharetatra amin'ny farany. Ranabavy Elizabeta tahin'i Jesosy, ranabavy Marie-Jo, Idoda Raoniso, Verselina, Fity, Eliana, tahin'i Jesosy Aimé Manambotso, Kadaka, Herbetina, Rodina, Maman Valtina, Erika Raka, tonga soa ihany koa Nambinitso Makrina, dia ao ihany koa ry Maman Valtina, Yama, Angela Io, Erika, contre camaradin'i Jesosy, Bert Sava, ranabavy Lina, artisanat de Madagasikara. Dia ao ihany koa fahombiazana fitahiana Anitra Clarisy, Tsiry Amboaramiel, tonga soa, Rantandrina Marie Charline, Tsiry Amboaramiel, tonga soa daholo isika tsirairay avy. Sandola, Rolianis, Yama, Mapionina, Suzelle, tonga soa daholo Misfit, Alleloia. Raisy zany fa tsodrano anao zany ranabavy Elizabeta izay tafiditra voalohany entinao mba mahazo an'izay anjara tsodrano izay mba tombony. Alleloia. Geneviève Mananjara, Emela Blitina, tonga soa daholo Codenela, Zana Monique, Angela Io, tahin'i Jesosy isika tsirairay avy. Dia teteny aminareo hoe maretatra daholo hatramin'ny farany, maretatra daholo hatramin'ny farany fa fotoana tena ilantsika tenin'Andriamanitra izao fotoana iainantsika izao raha lasana bavy malala. Ka andao ary tsika hametraka ity fotoana ity ampiaratanin'Andriamanitra dia andao mampandrotsika ny anabavintsika izay hitondra ny vavaka fanomboana androany. Dia tsy iza fa ranabavy fahombiazana fitahiana na Anitra Clarisy any Madagasikara izy hitondra ny vavaka n'izao fotoana izao hametraka izao fotoana izao ampiaratanin'Andriamanitra. Dia rehefa vita moa ny vavaka ataony dia takany mahazatra hihaino famotinana ny toriteny izay ataon'ny fitihana koa tsika, famotinana ny toriteny amin'ny teny frantsay, toriteny tamin'ny sabata zany dia sy tamin'ny zoma. Dia tahin'ny tompo ary tsika rehetra mahay areta hatramin'ny farany dia anao ny fitenenana ranabavy Anitra Clarisy hivavaka fanomboana.
Tain'ny tompo pasteur dia tain'ny tompontsika rehetra. Salamo fahazato andininy fahaefatra izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Midiro amin'ny vavahadiny amin'ny fisaorana ary eo an-kianjany amin'ny fiderana. Misaora azy, mankalaza ny anarany. Koa amin'izany tenin'Andriamanitra izany ravina dia hiaraka hivavaka isika hisaotra an'Andriamanitra amin'ny fotoana androany ary koa hametraka eo am-pelantanany ny fandaharam-potoanantsika rehetra. Ry Andriamanitra rainay misaotra sy mankasitraka anao zahay tamin'izay rehetra nataonao sy ny mbola ho ataonao anay ihany koa. Misaotra anao zahay fa nomenao an'izao fotoana izao indray, afaka niseho eto amin'ny fanatrianao. Ka apetraka feno am-pelantananao rainay izao fotoana izao, satria ianao tsy niantso ny taranak'i Jakoba ho amin'ny zava-poana, fa niantso azy mba ho tahiana. Koa indreto zahay, manantona amin'ny seza fiandriananao amin'ny fahasahiana, mba azo famindrapo sy ahita fahasoavana. Ary mangataka ny fanahinao masina izay tompo mba hameno anay. Anadio ny fonay, anadio ny sainay, anadio an'izay rehetra tsy mendrika, fa kosa hameno anay tompo ny fanahinao, ka tsy ho piain'ny teny fotsiny zahay, fa ho mpankatoa. Mangataka izahay tompo ny ositra vaovao an-trano ho an'ireo mpanomponao izay hitondra ny teninao, ary ny teny rehetra izay lazain'izy ireo an'iray dia aoka mba ilay teny tena ilain'ny tsirairay avy, ary koa ny teny izay lazain'izy ireo ihany koa dia hisy vokatra eo amin'ny fiainanay. Ary mangataka ny rasarobitinao izahay Jesosy, andrakotra anay, andrakotra ny izao fotoana izao, andrakotra ny connexion anay ihany koa, ary andrakotra ny fitaovana rehetra izay ampiasainay. Koa satria ianao ray nefa nanambara fa na inona tonononay amin'ny fivavahana sy angatahanay dia afaka ny ino izahay fa efa nandray ary azonay izany. Koa misaotra sy mankasitraka anao sahady izay ray fa efa nandray valim-bavaka avy aminao, ary amin'ny anaranao Jesosy ny anaovanay izany vavaka izany, voninahitra dia ho anao ray eo amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Bonsoir à toutes et à tous, frères et sœurs. C'est avec grand plaisir que je vous fais aujourd'hui le résumé en français du jeudi 23 décembre 2021 qui nous a été partagé par notre sœur Zamine. Le verset que nous allons lire se trouve dans Juges. Je vais vous résumer en français le sermon du sabbat 25 décembre 2021 qui nous a été partagé par pasteur Jade. Le verset que nous allons lire se trouve dans 1 Chronique chapitre 29 versets 12 à 14. 1 Chronique chapitre 29 versets 12 à 14. Au nom de Jésus. C'est de toi que viennent la richesse et la gloire, c'est toi qui domines sur tout, c'est dans ta main que sont la force et la puissance, et c'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses. Maintenant, ô notre Dieu, nous te louons et nous célébrons ton nom glorieux. Car qui suis-je et qui est mon peuple pour que nous puissions te faire volontairement ces offrandes? Tout vient de toi, et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. Amen. Ça, c'est une grande preuve d'humilité de la part de David, quand il dit « Qui suis-je » et « Qui est mon peuple pour que nous puissions te faire volontairement ces offrandes ?» Et il dit que les choses qu'il offre à Dieu, c'est Dieu même qui lui a donné. Par exemple, le pasteur, il nous a donné un exemple. Quand ses enfants veulent lui offrir un cadeau, il demande son argent, il lui demande sa carte bancaire pour pouvoir aller faire les courses. Et quand ils ont fini, il lui offre le cadeau qu'ils ont acheté. Et ils ont acheté le cadeau avec de l'argent, mais cet argent, ça vient de pasteur. C'est son propre argent qu'ils ont utilisé. Et donc c'est pareil pour David. David, il offre des offrandes, il rassemble du matériel pour construire un temple, etc. Mais tout ça, ça vient de Dieu. Dieu les lui a donnés, mais David les a utilisés. Ta force, ta santé, tout ce que tu possèdes, ton argent, ta maison, ta voiture, c'est Dieu qui te les a donnés. Et remercie-le pour ça. Et utilise ce que tu possèdes pour servir Dieu. Il y a des gens qui, même bouger leurs mains, ils n'y arrivent pas. Peut-être parce qu'ils ont eu un accident. Et donc depuis, ils vont aller voir le docteur, le kiné, pour réapprendre à bouger leurs mains. Mais si ta main, elle peut encore bouger, remercie Dieu. Le sabbat dernier, le sabbat 25 décembre 2021, dans le groupe Saimares, on a bien vu qu'ils ont bien dansé. Alléluia, ils ont pu utiliser tous leurs membres pour louer Dieu.
Donc si tu es toujours en bonne santé, remercie Dieu pour ça. Et il y a même des choses qu'on n'a même pas demandé à Dieu, mais que Dieu nous donne parce qu'il voit que c'est bon pour nous. Dans 1 Samuel chapitre 18, versets 6 à 7, 1 Samuel chapitre 18, versets 6 à 7, on va lire au nom de Jésus. Comme il revenait lors du retour de David après qu'il eut tué le Philistin, les femmes sortirent de toutes les villes d'Israël au-devant du roi Saül, en chantant et en dansant, au son des tambourins et des triangles, et en poussant des cris de joie. Les femmes qui chantaient se répondaient, et les unes aux autres, et disaient « Saül a frappé ses 1000, et David ses 10 000. » Alléluia! Parce que les femmes, elles disaient « Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000 », c'était une chanson. Je sais pas à quoi ça ressemble la mélodie. Peut-être que ça ressemble à « Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000 ». Je sais pas. Mais en tout cas, David, il pensait qu'il allait juste se battre aux côtés de Saül, mais pas qu'il allait tuer 10 000 personnes. Il pensait qu'il allait juste tuer 2 ou 3 personnes. Mais il savait juste une chose, c'était qu'il allait se battre pour Dieu et il allait se battre contre les ennemis de Dieu. Mais il pensait qu'il allait tuer que peu de personnes. Mais Dieu a dit que non, ça ne suffit pas juste 2 ou 3 personnes pour David. Mais même si David ne l'a pas demandé à Dieu, il a tué 10 000 personnes. Alléluia! Il y a un pasteur aussi qui a fait un témoignage dans son ancien travail. Ça ne lui plaisait pas beaucoup parce qu'il y avait des problèmes au niveau social. Et donc il a demandé à Dieu un nouveau travail. Et déjà, le nouveau travail qu'il a eu, c'est dans une grande entreprise. Et ça déjà, c'est une première chose inattendue que Dieu lui a donnée. Et aussi, avant, il avait un contrat CDD. Et normalement, pour avoir un contrat CDI dans cette entreprise, il fallait attendre 6 mois pour lui. Pourquoi 6 mois? Parce qu'ils veulent vraiment attendre de savoir si ils peuvent lui faire confiance. Et donc, il était censé avoir le contrat CDI au mois de mars. Mais ce mois de décembre, il a déjà eu son contrat CDI. Alléluia! Il ne s'attendait pas à ça. Et en plus, dans son entreprise, il est bien traité, il est apprécié par son patron, il reçoit même des cadeaux. Il n'a pas demandé autant de choses, mais Dieu lui a donné. Quand tu sers Dieu, ne te décourage pas. Fais-le avec amour, avec envie, avec motivation, et Dieu te donnera ce que tu désires, et il te donnera même ce que tu ne lui demandes pas. Comme David, quand il a tué 10 000 personnes, comme Pasteur qui a reçu son contrat CDI plus tôt que prévu, parce que Pasteur, il sert Dieu sans cesse. On voit que tous les soirs, il fait l'émission Vavaka Fiambenan. Et même une fois, il était malade parce qu'il manquait de sommeil, parce qu'il faisait l'émission, on voit, jusqu'à tard la nuit. Mais Dieu l'a récompensé. N'attends pas toujours qu'on te pousse à servir Dieu pour que tu t'y mettes, mais sois motivé, fais-le avec envie parce que tu verras les fruits que ça portera et surtout remercie déjà Dieu pour tout ce que tu as déjà maintenant. Alléluia! Voilà pour le résumé en français du sermon du sabbat 25 décembre 2021. Que Dieu vous bénisse. Bonsoir à toutes et à tous, frères et sœurs. C'est avec grand plaisir que je vous fais aujourd'hui le résumé en français du jeudi 23 décembre 2021 qui nous a été partagé par notre sœur Zamine. Le verset que nous allons lire se trouve dans Juges chapitre 16. Voici les écritures en italique au nom de Jésus. Samson, trahi par Delilah, lié et meurt en se vengeant. Comme on sait, Samson il est fort, il est très costaud et c'est pas facile d'attraper Samson parce que Samson il a toujours vaincu les combattants philistins, peu importe comment il combattait, peu importe la manière dont les Philistins voulaient s'y prendre pour battre Samson. Samson gagnait toujours parce que en Samson, il y avait la force de Dieu. Et donc les Philistins, ils ont cherché une autre solution. Et en observant bien, ils ont vu que Samson, il aimait les filles, il était toujours attiré par les filles. Et donc, ils ont préparé un plan et ils se sont dit qu'ils vont aller payer une jolie fille pour trouver le secret de la force de Samson. Et donc, c'est à ce moment-là qu'ils ont trouvé Delilah.
Et donc ils ont payé Delilah pour que Delilah aille chercher le secret de la force de Samson. Donc Delilah, après s'être installée dans la même maison que Samson, après avoir construit une relation avec Samson, il était ensuite temps d'accomplir sa mission. Dans le verset 6, on dit, au nom de Jésus, Delilah dit à Samson, « Dis-moi, je te prie, d'où vient ta grande force et avec quoi il faudrait te lier pour te dompter ?» Delilah, elle ne parle pas avec une voix dure, mais avec une voix douce, mielleuse, avec des petits câlins par-ci par-là, et elle lui donne peut-être un petit surnom, en lui disant « Samson, Samson, mon petit costaud à moi, tu sais que je t'aime, hein? Hein, tu le sais? Dis-moi, je te prie, d'où vient ta grande force et avec quoi il faudrait te lier pour te dompter ?» Et donc, Samson, il a menti dans le verset 7. Il a dit, au nom de Jésus, Samson lui dit, « Si on me liait avec 7 cordes fraîches qui ne fussent pas encore sèches, je deviendrais faible et je serais comme un autre homme. » Et donc Delilah, elle a appliqué ce qu'il a dit, mais ça n'a pas fonctionné. Et donc dans le verset 10, elle a dit, Delilah dit à Samson, « Voici, tu t'es joué de moi, tu m'as dit des mensonges. Maintenant, je te prie, indique-moi avec quoi il faut te lier. » Donc elle était en train de se plaindre en disant, « Tu m'as menti, Samson, tu m'as menti, pourquoi tu me fais ça ?» Et donc Samson, après lui avoir menti 3 fois, dans le verset 16, on va lire, « Comme elle était chaque jour à le tourmenter et à l'importuner par ses instances, son âme s'impatienta à la mort. Il lui ouvrit tout son cœur et lui dit, « Le rasoir n'a point passé sur ma tête, parce que je suis consacré à Dieu dès le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait, je deviendrais faible et je serais comme tout autre homme. » Donc, après que Delilah n'ait pas arrêté de coller Samson et de lui dire « Samson, mais tu sais que je t'aime, alors toi, pourquoi tu me dis que tu m'aimes alors que tu me mens ?» Des trucs comme ça, elle n'a pas arrêté de le harceler. Samson ne pouvait plus le supporter et il a finalement parlé. C'était une grosse erreur que Samson il a commis à ce moment-là. Toi, ne dévoile pas tes faiblesses à l'ennemi, parce que si l'ennemi vient à le savoir, il va en profiter pour te détruire. Samson, quand il a dit son secret à Delilah, sa vie a été détruite après, parce qu'il n'a pas fait attention et, comme l'a dit sœur Zamil, il était trop distrait par les filles. Si toi tu es trop attiré par les filles ou par les garçons, fais attention parce que l'ennemi il va s'en servir pour te faire trébucher. Si tu aimes trop l'argent, on a besoin d'argent. Mais si on vient à adorer l'argent, l'ennemi va en profiter. Et donc il faut qu'on fasse attention. Samson, il a été vaincu par la tentation, parce qu'il était trop distrait par les filles. Mais toi, si tu veux pas être vaincu par les tentations, aie une vie de prière. Samson, il était fort, il était musclé, mais il a été vaincu par une femme. Donc aie une vie de prière, et tu gagneras contre toutes les tentations. Et ne joue pas avec le péché. Samson, les 3 premières fois, il a résisté, il a réussi à tenir. Mais la 4e fois, au bout de la 4e fois, il a abandonné. Ce qu'il faut retenir, c'est que les tentations, ils vont pas te lâcher, ils ne te lâcheront pas. Il y aura toujours des tentations dans ta vie. Mais c'est pour ça que, en tant que chrétien, on doit les fuir. On doit les fuir chaque jour pour ne pas trébucher et pour ne pas se retrouver éloigné de Dieu. Alléluia. Voilà pour le résumé en français du sermon du jeudi 23 décembre 2021. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Makasitraka ny nareo miravavy ranabavy Anitra Clarisy makasitraka indrindra fahombiazana fitahina moa ny anarany eto amin'ny Facebook fa Anitra Clarisy ny tena anarany. Misaotra betsaka indrindra anao tamin'ny vavaka matsiro fanombohana zay nentinao. De tena mamy tokoa aloha le izy araka ny tenin'ny ankizy hoe mamy de tena vavaka mamy tokoa ka de makasitraka. De Andriamanitra manakaripasoavana ane hamaly fitianao tamin'izay vitanao ny asan'Andriamanitra zay nataonao de tomoa fahasoavana mitombositra de ho tahin'Andriamanitra. Misaotra ny fitikotsika tamin'ny famitinana fa de miaina tsara ny famitinana. Tena miaina tsara fity ny famitinana ary hitanao daholo ny fankasitrahana zay ataon'ny ankizy ireo de misaotra anareo koa mankasitraka andry zareo mandray anjara satria reny fankasitrahana ataonareo reny
dia mampahery endry zareo. Alleloia. Ary mahatonga andrareo mbola mandroso indray a tia androso a ny tsaratsara kokoa indray a. Alleloia. Fiadanany tompony eo amintsika tsirairay avy. Andriamanitra malafitia anareo rehetrarehetra. Alleloia. Dia arabaina ihany koa moa nareo izay mbola tsy voaraba tahaka andry Tiana Rakotoary Zaka, ry Lantony Irina, Soameva, ry Mami Kodaleoni Tody Raonso, dia mbola tsy narabaiko Jessica Patitsy, dia ao ihany koa ry Anova Rosaine, ry Mamy Sirandry, ny Anna Mahenso, Many Nico, Terira Albenja, Iangony Irina, tonga soa daholo nareo rehetrarehetra. Faly mahita anareo ary faly miaraka aminareo hitany koa. Ifampiaritsika amin'ity heri ity. Tsy haiko nareo raha mba ohatranay fa mampitaitaina ao Madagasikara. Tena ohatran'ny hoe maro dia maro loatra ny inona dia izy ity ny vona mitrango ao Madagasikara amin'izao fotoana izao. Ary mandripaka mihitsy ilay aretina miaraka amin'ny loza maro isan-karazany izay tena hoe tsy takatry ny saina. Dia mivavaka isika ho an'ny firenena moa ary mampahery ny fianakaviana manontolo rehetrarehetra any Madagasikara. Fa tena re hoe mafimafy ny zavatra mitranga any tena mafy. Izaho zao eritreretinareo miverina indray tamin'ny herintaona ary izaho manana fanahiana hoe mety mafimafy noho ny tamin'ny 2020 iny ary ilay zavatra hitranga raha ny zavatra mitranga amin'izao fotoana izao any Madagasikara. Ary tsika tena mila mitolona tsika, tolona-mbavaka ho an'ny fianakaviantsika. Mifona ho an'ireo fianakaviana ireo, mifona ho an'ny Malagasy. Ny olona nangery havana malala dia tsika mivavaka ho an'ny firenena. Ny olana nefa ilay firenena mihitsy no miezaka miaro anatrehan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanompoan-tsampy sy ny fahotana maro isan-karazany. Dia inona ary izany ny zavatra atao? Tsika tia mivavaka, ny olona manao an'itony jerena tsara ny faniratsirana izay ataon'ny olona an'Andriamanitra, ny fanompoan-tsampy izay tena hoe mipaka amin'ny lanitra ny fahotany. Dia ireny angery havana malala mampalahelo satria isika mivavaka, betsaka ange no mitondra mivavaka ny firenena nefa dia ireny ihany ny zavatra mitranga. Satria maninona? Ka satria Andriamanitra, ary tena teneniko anao fa ny tany tena tsy mino an'Andriamanitra sy tsy mivavaka amin'Andriamanitra mihitsy ohatran'ny tsy dia maninona fa ny olona misoratena fa kristianina, mivavaka nefa ny atao ihany ny atao dia mahatezitra an'Andriamanitra ireny ravaka malalaka. Ka tsika dia tena hoe mivavaka foana tsika amin'ny filazana amin'ny alarobia ho avy izao dia hanatanteraka izany mba hitondra ny takariva mahafinaritra ary hifantoka ho an'ny hivavaka ho an'ny fianakaviantsika amin'io tena hitondram-bavaka ny fianakaviantsika amin'io satria mba tsy miasa mantsy amin'io dia mba manana fotoana ahafahana mba manao eo za mba hitarika fotoana eo dia matoky sy mino aho fa mba misy fotoana ahafahantsika mivavaka sy mampahery ny fianakaviana amin'io fotoana io. Misy hina anankiray izay tiako atao izay tadiaviko eto ataontsika hanomboantsika ny fotoana
ohatrany tsy hitako le izy tsy hitako le izy fa andao ty hery tianao ataontsika ifampahirizantsika eto amin'ity androany ity apprécie ny fianakaviana apprécie ny fianakaviana mba hitodika amin'Andriamanitra fa mafimafy a mafimafy eritreretanao fotsiny hoe ny tsy fisimbola ny fahantrana efa eo za ry havana malala dia anisan'ny tena variana aty a mieritreritra hoe inona ny rano sotroin'ny malagasy le rano maloto be ve tena sotroin'ny malagasy so sa ampangotrahana sa asiana filtre sa satria tsy ny olona rehetra ny afaka hisotro ividy ho viva dia manontany tena foana izy mainka hoe le rano maloto be iny a atao ahoana zany ny fisotrona dia atao ke sanatria na dia atao ke ny andro hisasa amin'iny ary inona zany ny tena iveloman'ny malagasy am'izao mampalahelo a hoe asiana filtre ve sa ampangotrahana ve iny dia sotroina sa dia ao ny tsy fandriampahalemana tena mafy a ary ny zavatra loza ary anisan'ny tokony anaovantsika antsoavo amin'ny mpanompon'Andriamanitra dia izao mila manao ezaka isika mpanompon'Andriamanitra ary tena mila mangataka amin'Andriamanitra tolotsaina hoe inona no zavatra tena ilain'ny olona amin'izao fotoana izao misy dokotera sandoka dia raha io dokotera sandoka io manome ordonnance anao mety mizatra efa madika mety efa madika raha mety zavatra tokony hosotroina dia mety asiany nosorana marary ny adohako ty ara lefy ty doliprane ty dia hosorana amin'ny loha ohatra dia tsy mahasitrana izay zavatra tiana tenenina dia izao miliara ve sa tena arena mipoapoaka be sa inona zao zavatra ary mikasika an'izany moa ny toritena ataontsika androany no zavatra ilain'ny fanahin'ny vahoaka amin'izao fotoana izao tena fampahirezana ny ilain'ny vahoaka amin'izao ry havana malala fampahirezana vavaka mahery ary fitarihana ny olona tsy hanaonao foana ho roboka anatin'ny fanompoan-tsampy fa mahatonga fahatezerana amin'Andriamanitra palahelo fa ny tena olana zareo mizatra tahorako amin'ny ara-panahy malagasy dia izao saosy sanatria ho diso fanantenana amin'ny fivavahana ny malagasy na lasa tsy atoko fivavahana intsony dia mazava ho azy fa dia hanao takan'ny zanak'Israely rehefa tsy nahitan'ny Mosesy tsy nareny feo an'Andriamanitra tamin'ny Mosesy dia nidongy aingana mba hanao sary obilà kely volamena mba ho Andriamanitra hita maso zava-doza nge zany hoe ny olona zay tokony hampaheriny sanatria lavon'ny aretina na tsy malala intsony ny zavatra zay tokony andrasan'ny vahoaka tena mila hery mila ampitomboana ny finoan'ny olona ka raha diso amin'izay tsika mpanompon'Andriamanitra hoe zavatra tsy ao amin'le ilain'le olona mifanaraka ny zavatra ilainy fotoana tokony hampahirezana ny olona zao ampiakarana ny finoan'ny olona ary zay manokana eto amin'ny fandaharan'Andriamanitra izao dia mbola miteny sy mitazona miteny aminareo manao hoe mahavonjy ny fivavahana ry havana mahavonjy ny fiankinana amin'Andriamanitra tena mahavonjy za androany teneko anao androany nisy fotoana atao anatin'ny apahan-tsegaondra ndresaka tamin'ny vadiko ndresaka sisy mampionona amin'ny telefona zay mantsy azy neny za hoa mieritreritra vao mieritreritra n'izao fotsiny hoe Jesosy raha tsy misy anao moa ny fiainako aiza ny tokony alehako
de vo mitena zavatra zay de mangororany anaty ka ohatra misy tahotra be raha tsisy an'Andriamanitra tokoa moa fiainantsika ty a inona ny fiainantsika kory malagasy io mahavonjy ny fivavahana tena manasitrana Jesosy fa manana finoana miakina amin'Andriamanitra miakina amin'Andriamanitra aza mandeha manompo sampy aza mandeha miverina amin'ny nataon'ny razantsika taloha hoe tia andao hikarakara tena andao ho any amin'ny dadarabe andao ohatra zao a fa vome fahafatesana roa lavaka no mety azo a fa andao a hitoky andao hifikitra amin'Andriamanitra be deaibe a ny fiangonana zao Madagasikara hita ao daholo na ny fiangonan-dehibe na ny zanam-piangonana na ny fiangonana zandrina na ny fifohazam-panahy sy ny sisa engane mba tsy hoe fahitana azy ivelany de olona mirehatra sy fa tena hatrany anaty rehefa tanteraka ny anatsika ny ten'Andriamanitra sy ny herin'Andriamanitra de mifono vy isika de mitafy ny fiadian'Andriamanitra de tsy mahavoantsika ny zanantsipika zay zany mbola miteny anareo izay mpiaino anay eto mpanaraka ny fandarana ataovy zay atonga atsika miara-mandeha amin'Andriamanitra ataovy ny sitrapon'Andriamanitra aza miala amin'Andriamanitra fa tsy manino izany nareo tsy manino izany tsika ianao aza mirorosaina hoe satria ianona maty satria ianona lavin'io za ve de tsy ho lavin'io tsia fikiro de tazony fa mahavelona ary mahavonjy ny fivavahana zao ataontsika ty ranaka ty fampahirizantsika androany manasa anareo za amin'ny larobia larobia amin'ny telo ao anatin'ny fandarantsika takariva mahafinaritra ifampaheritsika ao anatin'io fotoana io ary vavaka manokana antsika ho an'ny ny arivo moa tsika de efa mitondra bavaka any ary androany mampiary amin'ny mampionina mila mahery kely anao amin'ny larobia alina hitondram-bavaka fa raha fahitako an'izao de ho maromaro ny fitondrana-bavaka satria hitako ihany hoe maromaro ny olona ohatrany zao vao eo de nahen'olona olo-patatro a tratra n'izany aretiny zany ny Madagasikara ary mampatahotra daholo zany rehetrarehetra zany a raha tsy miankinaikina amin'Andriamanitra isika amin'ny larobia hariva zany a de anatin'ny takariva mahafinaritra de ifampahery manokana antsika anatin'ny fotoana de vavaka isika ho an'ny Madagasikara ho an'ny fianakaviantsika andao ary ataontsika ty raha mahafinaritra be ty a askeva ohatrany tsy mety mionona mihitsy asaiko raha tsy ataoko ty hery ty a tsy hoe tadidiko mampionona titrany le hery maherezitsika fa mbola lavitra lalantsika Madagasikara tena mivavaka isika ho an'ny firenentsika ndao ataontsika ty raha rety tsy hitako le hira fa ndao ty ataontsika fampaherezantsika ndao tompitsika any amin'Andriamanitra ny masotsika teneny ny fianakaviana miantsapaza amin'Andriamanitra fa Andriamanitra ihany no fandresena vaholana ao antsika mbola misy olona arabaiko io mbola tsy hitako teto hatramin'izay zany moni zany a tonga soa ianao a de mahareta hatramin'ny farany mahereza daholo atsika rehetrarehetra avy a mahereza de mahereza tahin Jesosy ny Andriamanitra aminao hoe ay ianao ka tsisy rombaka anao eto an-tanako tsy foky anao satria zanako mais um raio ianao mitady vai
fatovo mai ondatany aty fo reo latsalatsa mazo anao latsalatsa nazo ana atopazo amindray ny fomba fijerinao fa ho hitanao ny atsarany malagasy lehibe ny Andriamanitra ao ny zava-drehetra dia hainy atao tsy haitoaina ny heriny maherezatra ny fa tsara ny eo atratrany ianao anyekatiny narivo mahery aza ny manodidina anao tsy maintsy ho tafity anao aza sainy mitsony ny lasanao taloha fa izy anao zava-baovao fa izy anao zava-baovao aza dininao a ny fitiavany tsy mana-paharoa miainy azana fonanao eo ary tsika rehetra maherezatra ny fa tsara ny eo atratrany ianao angekatiny na dia rivo mahery aza amin'ny manodidina anao tsy maintsy ho tafity ianao tafity ianao Alléluia. Tsy maintsy ho tafity ianao a raha mifikitra amin'Andriamanitra. Anisan'ny hira mampahery anay iny a dia mba nampaherezako anareo ihany koa. Fiverenana amin'Andriamanitra, fialana amina fivavahana aroarotsoparatsira mahasarym-piaran'Andriamanitra ny mpanompo-tsampy ny fijangajangana. Lasa ohatrany hoe efa lasa fahazarana angery avako malalako e. Tena marina ty teneniko anao ty. Ohatrany tena efa lasa fahazarana zany hoe mahita vaovao ratsy, ratsy tena ratsy ange, vaovao ratsy foana ny re. Taontsika ivavaka ary azo atao mialo ambavanao isan'andro vao mifoha ianao ivavaka ho an'ny tontolo andronao dia mivavaha ho an'ny fianakavianao any Madagasikara. Mba tena mifaniritsika dia isika rehetrarehetra ireo a, isika 50 menadara eo, ny fianakaviantsika rehetrarehetra na ny lavitra ny akaiky tena ho arovan'Andriamanitra. Mba tsisy ho laviny zany a aretina izany. Mahereza dia tahian'Andriamanitra dia tahian'ny tompontsika tsirairay avy. Hiditra avy hatrany amin'ny ten'Andriamanitra tsika
raha nabavintsika $100 nitondrantsika raha ten'Andriamanitra androany, nitondra ten'Andriamanitra eto ampahirizana antsika. Dia rehefa ao aorianan'izay aorianan'ny toriteniny dia veriny eto ihany mitondra famelabelarana ka dia mahery zary tsika rehetrarehetra dia savita iny tompo na iny tompo raha nabavy $100 anao ny fitenenana. Taintompo pasitera dia taintompo antsika rehetrarehetra izay mpanaraka sy mpiaino ity vahoaka fiambinana ity dia manonona fiadanan'i Jesosy Kristy no hanapoka amin'ny tokantrano-tsika rehetrarehetra amin'izao fotoana izao. Dia raisiko fahasoavana lehibe ho ary avy nanazara ny tenin'Andriamanitra amintsika androany. Izay ny tenin'Andriamanitra izany dia hitantsika any amin'ny bokin'i Jakoba. Jakoba toko faha-efatra dia vakiantsika manomboka amin'ny andininy fahatelo farangantsika amin'ny andininy fahavalo. Jakoba toko faha-efatra dia vakiantsika manomboka amin'ny andininy fahatelo farangantsika amin'ny andininy fahavalo. Dia raha samy mahita izany tsika dia raha maka azy amin'ny anaran'i Jesosy mangataka ianareo nefa tsy mahazo ihany satria diso fangataka mba ho lanianareo filanareo ry mpisintika mpijangajanga tsy fantatra anareo va fa fandrafianan'Andriamanitra fisakaizana izao tontolo izao koa anizanisa teo sakezana izao tontolo izao dia vavalin'Andriamanitra izy ary ataonareo va miteny foana soratra masina ny fanahy izay mampitoerina tao anatintsika dia irina amin'ny falisarom-piaro nefa manome fahasoavana bebe kokoa izy koa izy Andriamanitra manolotra mpiavonavina fa manome fahasoavana ho an'ny manetry tena ka dia manekihan'Andriamanitra ianareo ary manoherany devoly dia mindositra anareo izy manatonana n'Andriamanitra dia anatona anareo izy diovy mitananareo ry mpanota ary taovy madio ny fonareo ry mpirosena. Aleloia. Ny soramandry fananarana ny tiady sy ny mpisintaka sy manendrikendrika ary ny tsy manaiky ny fitondran'Andriamanitra. Halleluia. Iny ry havana ny tenin'Andriamanitra izay tonga amintsika androany. Eto raha jerentsika ny soramandry dia fagnanarana mba hoe hanaiky ny fitondran'Andriamanitra isika satria izay ihany no mahasoa antsika izay zanak'Andriamanitra manaiky fananarana manaiky afatra izay tenenin'Andriamanitra amintsika. Alohan'ny jerentsika any amin'ny bokin'ny Matthieu moa milaza hoe mangataha ianareo dia omena ianareo, mitadiava dia hahita ianareo, dondona dia ovahana ianareo. Aleluia. Atsika ry havana dia sambatra atsika manana an'i Jesosy io tena hoe sambatra satria izy manome lalana atsika angataka ary zavatra rehetrarehetra izay ilaintsika dia ao amin'ny Jesosy irery ihany. Ao aby ny zavatra rehetrarehetra izay angatantsika dia misy aminy satria izy irery ihany dia Andriamanitra tanteraka. Andriamanitra manana zavatra rehetra fa androany antsika dia resaka momba ny fangatahana. Misy moa tenin'Andriamanitra Jesosy moa miteny hoe fiadanana nomeko anareo tsy tahaka ny fanomezana an'izao tontolo izao ny fanomezako anareo izany hoe misy zavatra amin'izao tontolo izao amin'ny zavatra amin'ny toerana iainantsika ty dia misy zavatra anankiroa afaka nome zavatra antsika amin'izao tontolo izao dia misy mizara amintsika be dia be fa any dia misy takaliny aby zavatra angatahany any amin'izao tontolo izao dia matetika misy takaliny fa amin'ny Jesosy dia raha mangataka amin'ny Jesosy isika dia izy tsy mangataka zavatra izay tsy henananao fa ianao mihitsy ny tena tadiavin'i Jesosy mba tonga any an-danitra ary ny zavatra rehetrarehetra izay ilaintsika amin'izao tontolo izao ity dia ananan'i Jesosy avokoa zavatra izay mahasoa antsika any amin'ny Jesosy fa tsy any amin'izao tontolo izao no atantsika izany fa any amin'ny Jesosy fa androany antsika ry havana dia jery hoe any raha jerentsika any amin'ny bokin'ny Jakoba izay novakiantsika teo hoe mangataka ianareo nefa dia tsy mahazo ihany satria diso fangataka mba ho lanianareo filanareo. Ahoana moa izany ry havana amin'izao fotoana izao ry havana tena hoe betsaka ny diso fanantenana indraindray satria ny teny izy hoe za efa nangataka tamin'Andriamanitra, za efa nangataka zavatra tamin'Andriamanitra fa nefa tsy mety mbola tonga fa nefa dia tsy azoko. Indraindray dia diso fanantenana ny olona amin'izao fotoana izao lasa kivy izy indraindray dia lasa manome tsinan'Andriamanitra dia lasa mognomono indraindray
satria mieritreritra izy hoe Andriamanitra tsy mamaly vavaka, mieritreritra izy hoe Andriamanitra dia manavakavaka, dia lasa miverin-dalana ny sasany indraindray, dia lasa tsy manompo Andriamanitra mihitsy nefa dia tena hoe perte be isika raha manao an'izany. Aza mbola manaratsy Andriamanitra aloha, jereo zavatra tenenin'Andriamanitra. Raha ny sitrapon'Andriamanitra dia tsy diso anjara antsika rehetrarehetra mangataka zavatra aminy, satria ao amin'ny zavatra mahasoa antsika. Fa inona ny tadiavin'Andriamanitra amintsika? Ito ny tenin'Andriamanitra milaza hoe mba ho lanianareo filanareo. Antsika ry havana dia zavatra ilaintsika indraindray, zavatra ilain'ny nofontsika ty matetika zavatra sitrapon'Andriamanitra, satria Andriamanitra fanahy. Fa ny nofontsika indraindray dia tsy maneky zavatra tenenin'Andriamanitra. Fa eto Andriamanitra dia tena tiantsika, fa mampianatra antsika izy mba haneky ny zavatra tenenin'Andriamanitra, haneky antsika ny zavatra tenenin'Andriamanitra amintsika, mba hoe andeha araka ny fanahy, andeha araka ny zavatra tenenin'Andriamanitra aminao. Raha mangataka anao dia inoako ny zavatra tenenin'Andriamanitra aminao. Ary ny tenin'Andriamanitra eto koa milaza hoe ry mpisintika mpijangajanga tsy fantatrareo fa fisakaizana izao tontolo izao. Azafady, fandrafianan'Andriamanitra ny fisakaizanan'izao tontolo izao, koa izany izy teo sakaizan'izao tontolo izao dia fahavalon'Andriamanitra izy. Andriamanitra dia tsy mandrisika antsika ho tia izao tontolo izao. Dia Andriamanitra tsy mandrisika antsika ho sakaiza hivavaka amin'izao tontolo izao, satria zavatra be dia be, zavatra izay tsy sitrapon'Andriamanitra amin'izao tontolo izao. Fitsangitsangana dia avy any amin'izao tontolo izao izany, satria fitsangitsangana dia tsy sitrapon'Andriamanitra. Raha mbola misy mijangajanga isika eto dia sitrapon'Andriamanitra izany. Ary Andriamanitra tsy manisika antsika mba ho sakaiza amin'izao tontolo izao, satria fahavalon'Andriamanitra antsika raha manao an'izany. Tena ratsy tokoa izany fahavalon'Andriamanitra izany, fa manekinao ho sakaizan'Andriamanitra. Aza ty izao tontolo izao ty, antsika tsy afaka miala amin'izao tontolo izao, fa aza mivavaka amin'izay rehetrarehetra be dia be amin'izao fotoana izao, zavatra any amin'izao tontolo izao ry havana. Dia mahaiza antsika manavaka zavatra avy amin'Andriamanitra sy ny zavatra avy amin'izao tontolo izao. Fa raha diso ty izao tontolo izao antsika dia lasa ho fahavalon'Andriamanitra. Tena ratsy tokoa izany, satria Andriamanitra dia Andriamanitra irery ihany mitovy aminy. Andriamanitra dia tsy misy toy izy irery ihany no mahavita manao lanitra sy ny tany. Andriamanitra irery ihany izany. Raha ny olombelona dia mbola misy ny hoe ry ihany mitovy amin'ny ry ihany, fa Andriamanitra dia Andriamanitra irery ihany. Maneky antsika ho sakaizan'Andriamanitra fa tsy fahavalon'Andriamanitra sanatria, fa tena ratsy izany fahavalon'Andriamanitra izany. Dia ny tenin'Andriamanitra koa milaza hoe taonareo ampy teny foana ny soratra masina, izay ny hoe antsika dia misy zavatra izay tokony harahintsika, zavatra izay tenenin'ny soratra masina. Zavatra izay tenenin'ny soratra masina ry havana dia ho antsika io, tsy ho an'izaniza, fa ho antsika izay zanak'Andriamanitra ny zavatra tenenin'ny soratra masina. Ino ma zavatra tenenin'ny soratra masina? Zavatra izay tenenin'Andriamanitra, zavatra izay hitantsika ao amin'ny Baiboly io ry havana, dia ho antsika io ry havana. Ny raha ny hitandremantsika, ny raha ny arahintsika zavatra. Ito ny tenin'Andriamanitra dia milaza hoe taonareo va, izay ny hoe misy izao amin'izao fotoana izao dia ny olona izay tsy maneky zavatra voasoratra amin'ny soratra masina, fa ny tenin'Andriamanitra dia mampirisika antsika haneky zavatra izay tenenin'ny soratra masina. Izaniza no mangala, izaniza no manoso, fa ianao afanahiny dia ino zavatra tenenin'ny Baiboly, ino zavatra izay soratra masina, fa ho antsika rehetrarehetra io ry havana. Ary ao amin'ny Jesosy ry havana, ao amin'Andriamanitra ry havana dia misy fahasoavana. Raha ny tenin'Andriamanitra raha jerentsika ao amin'ny 9:1 eto milaza hoe nefa manome fahasoavana bebe kokoa izy, hoy izy Andriamanitra manoatra mpiavonavina, fa manome fahasoavana ho an'ny manindry tena. Ry hava malala, antsika ry havana aza miavonavina, io atao miavonavina dia tsy maneky zavatra izay tenenin'Andriamanitra, izay tiany ho tany, izay tsy tiany tsy ataony, dia hoe fentimpitiny hoe zavatra izay sitrapon'Andriamanitra. Aza manao an'izany isika dia ike zavatra izay tenenin'Andriamanitra, manetretena amin'Andriamanitra. Raha manetretena Andriamanitra antsika dia hanandratra antsika Andriamanitra ary manome fahasoavana ho antsika. Raha manetretena tsy amin'izao tontolo izao, manetretena eo anatrehan'Andriamanitra. Ary ny 17 milaza hoe ka dia maneky an'Andriamanitra ianareo ary manohera devoly dia handositra anareo izy. Manatona an'Andriamanitra dia hanatona anareo izy.
diovy ny tananareo ry mpanota ary ataovy madio ny fonareo ry mpirosena. Alleluia. Eto ry havana dia manisika atsika mba tena hoe maneky an'Andriamanitra. Tsika ry havana raha maneky an'Andriamanitra ny hoe maneky zay moa ry havana dia tsy hoe vita maneky ianao za Andriamanitra tsy hoe vita hoe miteny fotsiny fa tanterahina zavatra zay lazain'Andriamanitra dia tanterahintsika zay ny hoe maneky mila tanterahintsika raha manatanteraka zavatra tenenin'Andriamanitra isika ary ten'Andriamanitra teny hoe ary manoherany devoly atsika ry havana dia tsy afaka hanositra ny devoly tsika raha tsy maneky an'Andriamanitra, raha tsy mandray tsika hery amin'Andriamanitra, raha tsy mamboatra fandraisana fihavanana amin'Andriamanitra tsika dia tsy afaka manositra ny devoly. Raha mbola fahavalon'Andriamanitra tsika dia tsy afaka manositra ny devoly. Mila tsika maneky an'Andriamanitra, mila tsika manao zay sitrapon'Andriamanitra zay vao afaka manositra ny devoly. Ry havana malala atsika amin'izao fotoana izao hitantsika tena mamotipotika mihitsy ny devoly, ny fahasalamana, ny tokantrano dia korontany. Ny devoly tsy tonga ny fiainantsika raha tsy motipotika. Fa eto Andriamanitra dia mba mety lalana, mety hevitra ho antsika mba haneky ny zavatra teneniny. Raha maneky zavatra tenenin'Andriamanitra isika dia mandositra atsika devoly. Tsara tokoa zany ry havana raha devoly no mandositra atsika. Anano zany hitahita zany haneky an'Andriamanitra. Anano hitahita zany mba tena hoe devoly mahita anao mandositra tena tsara tokoa zany. Raha jerentsika amin'izao fotoana izao tena hoe mampahory mihitsy io devoly io satria olona tsy maneky Andriamanitra, olona tsy maneky zay lazain'Andriamanitra dia poten'Andriamanitra. Mahaiza anao misafidy ry havana, safidino haneky an'Andriamanitra. Ary amin'ny andiny fahavalo milaza manatona an'Andriamanitra dia anatiny anareo izy, diovy ny tananareo ry mpanota, taova madio ny fonareo ry mpirosena. Halleluia. Tsika raha maloto fo dia tsy afaka hita an'Andriamanitra satria sambatra ny madio fo fa izy no hita an'Andriamanitra. Mila madio fo isika, mila mibebaka amin'Andriamanitra tsika ry havana. Atsika mahalala ny zavatra zay nataontsika, atsika mahalala ny zavatra zay ataontsika any amin'ny afiny any. Raha mahafantatra ianao hoe sitrapon'Andriamanitra ny zavatra nataoko dia mibeba ry havana. Mbola fotoanany izao, mbola tsy tara. Mibeba amin'Andriamanitra ry havana. Aza miambina hoe efa antitra be na hoe afany l'hôpital zay vao manitra fonko Andriamanitra. Aza miambina zany ry havana. Amin'izao fotoana izao mibeba amin'Andriamanitra ry havana. Aza maneky mitondra ny zokany devoly ry havana. Mibeba ry havana, mibeba amin'Andriamanitra zavatra zay tsy sitrapony, zavatra zay hitanao hoe nataonao tsy sitrapon'Andriamanitra dia mibeba dia mitaky fibebahana amintsika Andriamanitra satria Andriamanitra dia masina. Andriamanitra dia tsy misy toy izy ry havana. Mila madio sika. Izy tia tsika rehetra fa tena tiako atsika maneky azy, atsika mibebaka mieky ny fahotantsika. Mila matsapa atsika hoe lehibe Andriamanitra, mila matsapa atsika hoe mpanota satria lehibe sy mahery Andriamanitra. Mila mibebaka atsika raha anatony azy, mila manadio mila mangataka amin'Andriamanitra, mangataka ran'i Jesosy Kristy hanadio ny fontsika satria sambatra atsika raha madio fontsika afaka hitan'Andriamanitra. Dia iny no tena Andriamanitra zay nizaraiko amintsika androany ry havana dia maneketsika amin'ny fitondran'Andriamanitra araka ny soramandry. Raha ny tanjon'Andriamanitra dia tsika rehetra tsy hoy izy diso anjara amin'ny fanjakana, tsy hoy diso anjara koa tsika amin'ny zavatra zay mahasoa atsika. Aza mihaino lany amin'izao tontolo izao ny fotoanantsika fandroantsika hitsakaraka zay zavatra zay tian'Andriamanitra fa zay ny hany mahasoa atsika amin'izao fiainana efa mihasarotra izao. Ekeny zavatra tenenin'Andriamanitra dia voninahitra ho an'Andriamanitra lehibe ihany dia fiadanana ho antsika rehetra dia misaotra betsaka ry naharitra ny eno. Alleluia. Amen. Atetin'ny olona dia gaga vahoaka rehetra nahita dia mitsagatsagana azy, mitsagatsagana sodirana indesina tsara hoazy.
kasinamako mama fazaso amin'ny tany razana azamtsiriritra nyany afyanao nyany afyanao fakazamerika sumerana horipino namako efa niovafo ndame vavaka hoany firenena ampizainy fanenjenana sy nitsikerato mifonayana hoany tanina fitainao vasyvozona hoanaony kasikara sanatrisizalo no amotika ampilasana ranomasona ambola meronainanao mananatombonandroko miandranao amity firenenity fanometanana iray saina fo tsy maintsy lovy anao rikasikiarako fomba monjy tsy anararosana tsy aniva yarinano menana fitainawana matukianao kasikiarako fitainao vasyozona hoanaony kasikara sanatritrizalo no amotika ampilasana ranomasona Beonainao handisy soanao managasikiarako tany zazako fitaina vasyozona hoanaony kasikara sanatrisizano amotika ampilasana ranomasona fitaina vasyozona Alleluia, saotra n'Andriamanitra fahitaka an'ilay hira izay nitediaviko satria anisan'ny hira mahakasika ny fo. Izy iny rehefa misy zavatra tahaka izao midona amin'ny fitanindrazantsika. Fitahiana no tonga amintsika raha ohatra tsika miara-mandeha amin'Andriamanitra. Ndao hitandrina ny zay mba asian'Andriamanitra tandremantsika fa mahasoa antsika izany dia afaka malalaka. Dia tahiny tompany antsika tsirairay avy dia efa niteneny mampionio moa zany fa dia ny antsika hoe dia mandeha araka amin'ny fitarihan'ny mpanahy masina fa dia amin'ny larobia zany dia atokantsika mihitsy hoe tena hifantoka bebe kokoa tsika amin'ny fitondrana mibavaka fampaherezana tsy ny any Madagasikara ihany mova na dia tsika tia koa ary amin'io larobia io. Tory tena kirakely tsotsotra izy io fampaherezana dia manasa anao ho tonga amin'ny alarobia amin'ny 3 takariva mahafinaritra. Io ny farany amin'ity taona ity
dia ataontsika farafaradoboka izy io misaotra antsika rehetra dia misaotra betsaka ny ranabavy sandolantsika tamin'ny toriteny mahafinaritra sady mitarika antsika sady ho any anatin'izany hoe fiverenana amin'Andriamanitra, fiarahana amin'Andriamanitra, fandrafinana zao tontolo zao ary androantsika dia andray misy fotoantsika misy fantanina mipetraka amintsika hoe fa maninona ary misy zavatra angatahako dia tsy tonga eo amiko. Misaotra ny ranabavy sandolantsika ary Andriamanitra anie tena hitany fiainanao ranabavy dia Andriamanitra anie hamaly fitenao tamin'ny asa lehibe izay vitanao satria averina foana fa za manokana izay mivady manokana dia makasitraka era-poeratsaina nareo rehetra izay manao toriteny satria tsy mora ny manao toriteny. Alleloia. Ary indrindra fa nareo any amin'ny tany arabo izay tena hoe manana ny asanareo sy ny patron-nareo akaikinareo foana nefa nareo mbola manana fotoana dia tsy fantatra hoe amin'ny fotoana inona moa zany anaovanareo an'ireny toriteny ireny alohan'ny atory ve sa anatin'ny torimaso ao no mifoza fa Andriamanitra sy nareo nahita an'izay tsy izay ny hamaly fity fa Andriamanitra izay mahita anareo tany amin'ny mangingina dia hamaly anareo koa izy any amin'ny mangingina dia mitombotra fa soavana dia ho ampiasain'Andriamanitra foana ny ianao ho tendren'ny solivavany foana ranabavy sondola dia tahian Jesosy tsika rehetra misaotra nareo koa mankasitraka satria za mankasitraka nareo foana mankasitraka andreo satria mampaelatra reny ny fankasitrahana izay ataontsika tsy iray avy reny. Tahian Jesosy ary tsika rehetrarehetra. Jakoba 4:7 mangataka ianareo nefa tsy mahazo ihany. Efa tokoa ary amin'ny filazantsara ary amin'ny Matteo dia tena miteny tokoa izy hoe mangatà dia omena ianareo, mangatà dia omena. Misy alim-bavaka eto amin'ny 31 décembre ranabavy Elisabeth tsy maintsy mba miaraka manao réveillon eto tsika. Ny faniriana moa dia hoe hivoaka kely dia ahoanahoana kely ihany tsika nefa anjara mamparindray nareo izay tsy atia dia tena hanao eto tokoa tsika izany hoe vavaka fiambenana ohatr' izao ihany no ataontsika amin'io fa ataontsika tonga hatrany amin'ny 12 kosa hifampiarabantsika eto aloha hifampiarahaba eto aloha tsika vao misaraka amin'io samy tratra ny taona dia manasa anao sady teteny hoe ho anareo izay tsy misy ale rehefa kosa tena teteny anao hoe fidino miaraka aminay eto fa tsy hanenina ianao apetraksika ampelantan'Andriamanitra ametrahantsika hisaorantsika an'Andriamanitra nandritra ny taona sy ametrahantsika ny tontolo ny taonantsika manaraka ho avy indray eo amin'ny zoma io alim-bavaka réveillon hitsanantsika ny taona zany ny eto amin'io ka dia manasa anareo fa dia arifaly eto tsika amin'io fotoana io dia efa faly mihitsy ry Naël hoe alleluia ozy izy dia tahiany tompo tongava tsika rehetrarehetra fa ho fiderana finaritra io iarahantsika amin'io. Alleluia. Olona tena andro hoe mangataka ianareo nefa tsy mahazo ihany. Aika afaka mangataka fa tsy mahazo koa amin'Andriamanitra. Mangataka fa tsy mahazo. Satria maninona? Dia hoy ny tena andro satria diso fangataka. Mangataka ianareo fa tsy mahazo ihany satria diso fangataka. Raha tianao zany ny angataka fa azo dia aza diso fangataka. Ahoana ary ny ahafantarana hoe diso fangataka zany sa tsy diso fangataka? Hoy ny tena Andriamanitra hoe diso fangataka ianareo mba ho lanianareo amin'ny filanareo. Rehefa zavatra zany ny angatantsika amin'Andriamanitra dia ho lanintsika amin'ny filantsika izay tsy asoan'Andriamanitra, tsisy idirany amin'Andriamanitra dia diso fangataka tsika. Be dia be ary fimbeta be tsika reto tsy avy efa diso fangataka daholo teo amin'ny fiainana. Ianao zany androany raha misy zavatra nangatahanao tsy tonga teo amin'ny fiainanao dia possible tsy hoe andraso fa ho avy fa possible tsy ho avy satria mety diso fangataka izy. Misy tokoa zavatra angatahantsika fa mety diso fangataka isika. Misy io aloha nijerentsika voalohany io resaka diso fangataka io. Andriamanitra zany mahafantatra antsika mialoha
hoe ho atao intsika io zavatra angatahantsika io. Mangataka ianareo nefa tsy mahazo ihany satria diso fangataka mba olaninareo amin'ny filanareo zany hoe filana ho amin'ny filantsika ny angatahantsika an'io zavatra io. Ho amin'ny filantsika tsy misy idiran'Andriamanitra, tsy misy fiantraikany amin'Andriamanitra, ao amin'izy ho amin'ny filantsika ihany. Nisy mpanompon'Andriamanitra zay indray andro de naniry izy hoe tena hanao défi amin'ny mpanompo sampy izy, hanao défi fotsinotsotro zao, anapotra amin'ny mpanompo sampy hoe Andriamanitra izy ny mahery. De laza izy niakatra teo amina tanàna anankiray, de nanontany olona izy ny omby asy, misy omby ka misy omby asy le Dadarabe reny tena malaza ratsy eo amin'ny tanàna io hoe malaza tena mahay mandatsa baratra, mamosavy olona, mitetika olona. De niakatra teo izy, zao ny ao anatin'ny sainy, Andriamanitra omeo hery aho, taoko hitan'ny olona ny herinao, taoko hitan'ny olona ny fantatry ny olona ny anarako androany, fa mba omeo hery aho foy amiko fa momba ahy ianao ataovy tena misy zavatra mitranga mihitsy. Lasa am'zay izy tonga teo tanàna de nanontany olona aiza ny misy an'le omby asy eto, aiza izy no mipetraka, de atsy izy no mipetraka. Ody eo, ahoana zay? Zahako tompoko de olona mpivavaka ary manana Andriamanitra velona sy mahery aho, ka ianao de mirehare mihitsy fa mahery ny Andriamanitra ivavahanao zarenao amin'reto olona reto. Ka za tena miteny anao mihitsy hoe tena sahako manao défi aminao izy, sahako manao fifaninanana sy fanitsarana aminao mba ho hitanao fa mahery ny Andriamanitra. Ha, anky ve ozy le dadilahy? Ha, fanao atsika na zany. Eno izy izy, ho porifotsika. Raha izany ozy izy le Dadarabe de meo fotoana ary ilazao ny olona rehetrarehetra. Ame fotoana eritreritra kely ozy izy ahoana ny fomba hisehon'ny ty faninanantsika ary de hita hoe zay mahery miandry ary aho ozy izy le pasitera miandry aho, raha vonona ianao de mba vonona koa, samy nosorandren'ny menaka fa mahery ny Andriamanitra. Ozy amin'izay le Dadarabe le afaka herinandro zao ary ozy izy ty ary ny défi apetrako aminao ozy izy. Zay raintsika sao mahay mandeha nareo ozy izy mahay mandeha ambony rano, ny Jesosy nareo mahay mandeha ambony rano, de ianao koa za mahay mandeha ambony rano, ka zao ary ozy izy. Zao sika sao hoe ery amin'ny rano ery ambany ery, de zao andeha amin'ny lakana tsika sanao hoe eny ampovoan'ny rano, de rehefa avy eny am'izay ozy izy miala eny ambony lakana eny, andeha tongotra tsika ozy izy tonga manka ety amin'ny moron-drano, andeha eny ambony rano de ho hitatsika zany ozy izy fa niao ozy izy amin'ny Andriamanitra vavahako, Andriamanitra sy ny razana, tahanay ny razana mahery io. De eny ary ozy izy pasitera oviana fotoana amin'ny Larobia hariva de vorio amin'ny vahoaka hitan'izany, de nanomboka ohatran'ny dobodoboka ihany no fon'ny pasitera hoe ahoana tokoa moa, za tsy mbola nandeha teo ambony rano hatramin'izay niainako, ahoana ary zany? Andriamanitra ataovy mahay mandeha ambony rano aho, hitanao zany fifaninanana ho atao zany. Tonga ny fotoana tao ary ozy izy Dadarabe, laka ny Dadarabe ny andehanana, ka Dadarabe tompo tanàna fa i Dadapasy tsy tompo tanàna fa hanao défi ny akarany eo amin'ny tanàna io. De nentin'ny Dadarabe tery ampovoanimbony am'izay ny rano mamy, de zao ary ozy izy andeha ozy izy elo lalana, za ozy avy aty amin'ny ankavia, ianao avy any amin'ny ankavanana, de zao andeha am'izay ozy izy ho eny amoron-drano, ny olona amin'io mijery ery daholo
hoe ny amoron-drano de vita ny anjarako a de mba mandeha koa ianao vonona ozy izy le pastera sady ahoana ary ty ohatrany tsy teo ny voaka teo am'le le lakana le dadarabe miazakazaka tonga teny amorony nandeha teo ambony rano idadarabe miazakazaka izy dingan-dava tonga teny amoron-drano nangovotro pastera jesosy teo netiny azy jery ny olona izy nanomboka any ana fanasiteratsemboka ahoana moa zany ty jereny ny rano lalina tsy rano marivo a ahoana ary nataony izy izy za jesosy mino afa tsy efa omba ay ianao e dadarabe ary feo izy navita de za tsy havita sa manan'Andriamanitra velona sy mahery miandry ny olona efa nitehaka ny dadarabeko zay tonga aloha kosa zay tonga mandeha eny tena na rehefa ny kely no ny tongony ohatrany hoana finoana ny ilaina am'toy izy andeha na andeha nilatsaka atao anaty rano blo tonga de letika atao anaty rano lomano izy niakatra teo ambony lakana nimehezan'ny olona dadarabe moa vao mety tapatsinay mbola dadarabe ihany niverina teo nandeha tongotra indray miverina teo am'le lakana namoy lakana nitondra tatry ahoana pastera tsy mangatsika loatra mila dite mafana latsaka atao anaty rano pastera tena diso fanantenany pastera ary niondrika ny alany teo am'izany tanàna niondrika dadarabe indray nandeha teo ambony rano fa i pastera niletika atao anaty rano afa-baraka ny fivavahana afa-baraka ny filazantsara nahazo hery dadarabe Andriamanitra ve ravana namelan'ny pastera afa-baraka tsy namelan'ny pastera afa-baraka izy fa i pastera ny diso fangataka ry havako tsy ilaina ny defi raha tsy seho ny voninahitr'Andriamanitra inona ny tanjony ary nampianarin'Andriamanitra pastera ny fivavahana ry havana tsy ohatr'izany ny fivavahana tsy ohatr'izany ny ilana ny fivavahana hoe andao ary ohatra misy an'ireny mpanompo sampy reny mitelina vainafo amany de ianao koa miteny hoe zahako zanak'Andriamanitra fa andao ary zay ray mavita fanontaniana mipetraka fotsiny de zao inona ny tombontsoan'Andriamanitra ao anatin'izay fa ho amin'ny filan'ny pastera hampalaza tena iorakorahan'ny olona no saika tanjony tao anatin'izay zavatra izay eo ihany ny anaran'Andriamanitra fa saika hiteny pastera tsy mahalala nanga ianao ry dadarabe ary diso fangataka pastera lasa izy nody ary tena natsiaro diso fanantenana izy ary betsaka ny olona diso fanantenana am'izao fotoan'izao satria diso fangataka ry havana diso fangataka ary za tena teneko anao fa tena anisan'ny mieritreritra mihitsiny aho hoe Jesosy tahio ny fivavahana tahio ny filazantsara fa mitady diso fanantenana amin'ny fivavahana ny olona satria maninona satria tarihana ho diso fangatahana ny olona hiandry zavatra ao amin'Andriamanitra ry havako kivy tamin'ny asan'Andriamanitra le pastera fa nampaherezin'Andriamanitra izy hoe izao verenenao amin'ny toerana io voroy ny vahoaka de teneny dadarabe andao indray andeha ambony rano fa ombanao
Tanterahany zay voriana indray vahoaka ny olona efa nitondra mosoara imezana amin'ny fimezana latsatra amin'ny maso amin'ny fimezana hoe de tena tsy fahin-javatra mihitsy ny raha paster zany andao ary izy dadarabe andao izy averiny amin'ny toerana mandehanantsika fa Andriamanitra tena fanamangy fa ombanao nefa tonga teny ravana de asa zavatra nitranga fotrany ny fofofo ny rivotra ny sotro ny rivotra ny fofofo tafatodika hatramin'ny lakana saika andeha hanao lalan-dririnina ny dadarabe ny voaka ny lakana andeha hazakazaka ka efa ny amin'ny ilany indray izy latsaky dadarabe fa tao anatin'izay rivotra ny fofofo zay nisy zavatra nisy potra aika ry havana le dadarabe tia asiny boiron boiron lavabe iny efa natsatony anatin'io rano io de io boiron io ohatra hoe atretony rano de atao somary atretoeto kely io boiron mitsatoka ary efa ny anarany io ohatry ny olona manao sirika reny ohatry ny olona mpanao sirika reny nasiny boiron atreto mandrapa tonga ery aminay de manaraka fantafotsy eto de mandinganetsy de efa intsejery mandeha eo ambon'le boiron izy teo ambon'le rano any le boiron somary miletika anaty rano any fa tsy hita fizy mahitsenjery an'io eto de efa fantany eto de eto miazakazahany fotsiny i fotsiny narahan'lay paster avy eo mba niazakazaka koa izy efa hitany nampisehon'Andriamanitra azy tonga teny ihany koa izy iny moa zany raha tiana tenenina tsy afa-baraky paster fa mba afa-baraky koa ny devoly fa Andriamanitra mampianatra ry havana ho voninahitr'Andriamanitra ve misy tombontsoan'Andriamanitra ve ny defi zay tediavinao tao amin'ny devoly za zao ohatra teneniko anao tsy hoe ny devoly de manao dadarabe mandeha manao zavatra any de mandeha manao an'ireny hoe tsondromo mety de avoaka eto de misy hoe any Afrika misy an'ilay ao anatina fetina mpamosavy de misy an'ilay manidina zareo manidina menga eo ambonin'ny tany misy ny mpamosavy tena le pisikida de manana eritreritra ny hoe za Jesosy mataovy ny devoly hoe mavita an'ireny za tsy ane ka inona ary ny tanjona amin'izy mahatonga inona eo amin'ny filazantsaranao ary ny fahaizanao an'ireny de nao hoe angataka amin'Andriamanitra hoe mataovy mavita manidina ohatr'ireny ambonimbony kokoa za mitondra inona le izy mitondra makany amin'ny voninahitr'Andriamanitra ve sa mitondra makany amin'ny fandanitsika an'ireny amin'ny filatsika misy zavatra de davitsika amin'Andriamanitra angatahantsika fa vao meo mitondratsika manalavitra an'Andriamanitra ry havako ary fantatr'Andriamanitra zany fa andeha mankazakazaka makany amin'ny fandaninana iny amin'ny filatsika isika de tsy ataon'Andriamanitra tonga eo amin'ny fiainantsika zany betsaka ny olona miteny za Andriamanitra ô ataovy inona re be dia be ny zavatra angatahan'ny olona fa ny ankabetsahan'ny zavatra angatahan'ny olona ry havako de mitondra an'izany makany amin'ny filan'le olona fa tsisy tombontsoan'Andriamanitra Andriamanitra mila mahita inona ny tombontsoany ao anatin'izany inona ny tombontsoan'ny filazantsara tsy anjarantsika ny manokadrokatra manao defi anandratana ny anarantsika na isehoana fotsiny hoe inona ny zavatra ifaninanantsika de tsotra halleloia ny defi apetrakitsika de zao ny manala ny olona eny ampelantanan'ny Satana halleloia ny manala ny olona eny an-tanany mahery eny amin'ny sambotra eny amin'ny tanany mahery ny zavatra angatahantsika betsaka fa Andriamanitra mahafantatra hoe mitondra antsika makaizy
Ary ny fahafantaran'i Jesosy an'izany ny tsy fahafantaran'ny olona ny fahadisoan'ny fangatahany olona no tonga an' Jesosy ngena mpianatra ry havany mba hivavaka. Matio 5:1. Hoy Jesosy rehefa tsy hainareo no mivavaka dia avy ampianariko nareo. Halleloia. Matio 5:1. Matio 5:1 andininy 7 azafady andininy 7. Fakitsika no Matio 5:1 andininy 7 manao hoe ary raha mivavaka ianareo dia aza mba manao teny maro foana tahaka an'izay ty fa ataony hamaroan'ny teniny hanony azy. Fa aza manahaka azy ianareo fa fantatry ny rainareo izay tokony anareo raha tsy mbola mangataka amin'ny azy ianareo. Eto zany Jesosy aloha voalohany dia mampianatra hoe tsika tsy voatery mangataka fa manino tsika ny hangataka foana. Misy fotoantsika mangataka fa ny ankabetsahan'ny fotoantsika na tsy mangataka azy. Jesosy ny teny tsy mangataka akory tsika fantatr'Andriamanitra ny tokony atsika fa ny olana tsy ampy atsika ny miandry an'Andriamanitra mahafantatra ny tokony atsika. Ary Jesosy ny teny hoe andininy 7 am'izay ko amin'izany raha mivavaka ko amin'izany mivavahady toy izao ianareo mba tsy hahatonga antsika ho diso fangataka dia nanome antsika formule Jesosy vavaka tonga dia mety. Ary Jesosy tsy mbola nampianatra zavatra tsy ilaina zany. Ary Jesosy tsy mbola nampianatra zavatra tsisy dikany zany fa zavatra tena ilaina no ampianaran'i Jesosy atsika mba hialantsika amin'ny fahadisoana fangatahana zany, mba hahatonga antsika tsy ho tonga amin'izany Jakoba 4:7 zany manao hoe mangataka ianareo nefa tsy mahazo ihany satria diso fangataka. Jesosy avy ampianariko mangataka tsy diso fangataka fa tonga dia mangataka an'ilay tena izy. Afaka nampianaran'ny Tompo izy tsika. Rainay izay any an-danitra masina any anaranao ho tonga any ny fanjakanao ataony ny sitraponao ety an-tany tahaka ny any an-danitra meo any anio izay anina sahazaonay ary mamelany eloko etaka namelana izay meloka taminay ary iza mitondra anay ho amin'ny fakapanahy fa manafahanay amin'ny ratsy. Halleloia. Tonga dia feno ny vavaka ataonao. Tonga dia feno ny vavaka. Tsy tampianatra vavaka be dia be Jesosy ho an'ny mpianatra fa nomeny Jesosy ny zavatra mivaingana tokony ilaina mahatonga ny vavaka feno. Tonga dia feno. Ny vavaka tsika dia izao zany. Tsy te ho diso fangataka tsika dia izao anisan'ny vavaka tena mety. Rainay izay any an-danitra fa masina ny anaranao. Rehefa hangataka ihany ianao hamasina aloha ny anaran'Andriamanitra. Atsoy aloha ilay raintsika ao an-danitra ao dia hamasina ny anarany. Hamasina ny aminao ny anarany. Ianao mitondra anaran'Andriamanitra. Zanak'Andriamanitra ozy izy ianao. Fa tsy hamasinanao ny anarany eny aminao. Kristianina ozy ianao fa tsy hamasinanao ny anarany Kristy eny aminao. Hamasina aloha ny anarany. Ary manahany ianao fanantenana fa ho tonga ny fanjakan'Andriamanitra. Izany hoe maninona? Hamasina ny anarany, hamasina foana dia fataro ho tonga ny fanjakany. Ho tonga ny fanjakany. Any amin'ny sainy foana ny zavatra any ambony. Sainy foana. Na dia eo am-pangatahanao ary ianao dia fataro ho tonga ny fanjakan'Andriamanitra. Misy fotoana angeravana ireo zavatra andrasantsika ireo misy fotoana ianao mangatabavaka miandry zavatra dia izao no tadidio. Tadidiko ny teny mampina rehefa nitoy teny hoe zavatra roa ihany ny andrasantsika eto. Na ny vavakantsika mivaly na Jesosy tonga. Na io vavakantsika io zany tonga na io rehefa tsy tonga dia fataro fa na tsy azonao koa io Jesosy efa ho avy. Halleloia. Ianao variana miandry an'io vavaka io Jesosy tampoka ny tonga. Dia inona ny tianao? Inona ny tsara? Jesosy tonga ny tsara. Izany hoe hamasina ny anaran'Andriamanitra dia fataro fa ho tonga ny fanjakany. Ary raha mahafantatra sy mino an'izay ianao fa ho tonga ny fanjakany dia tsy tokony ho kivy ianao. Tsy tokony ho kivy ianao dia ataoko hoe diso fangataka ka tsy mahazo. Harina mety eo mbola miandry dia fataro
fa ho tonga ny fanjakan'Andriamanitra, ho tonga ny fanjakan'Andriamanitra. Sainy ny zavatra any ambony ozy Jesosy fa zany ety ambany. Ho tonga any ny fanjakanao dia atao any ny sitraponao ety an-tany tahaka any any an-danitra. Zava-dehibe ary tena lakile mahalavorary ny fiainantsika. Natonga Jesosy nampianatra amin'izany fotoana izany nareo izy Jesosy tsy mila mankataka zavatra be dehibe fa ataovy ny sitrapon'Andriamanitra eto an-tany tahaka ny any an-danitra. Any an-danitra any tsika hanao ny sitrapon'Andriamanitra. Eto an-tany dia manaova entraînement, manaova fa raha tsy eto ianao tsy manao sitrapon'Andriamanitra, ahoana anaovanao sitrapon'Andriamanitra any? Ny any olona efa zatra manao sitrapon'Andriamanitra, ny olo-masina sy ny anjely any efa zatra manompo an'Andriamanitra hatramin'izay. Ry havana, te ho tahin'ny tompo ve ianao? Ataovy ny sitrapon'Andriamanitra, ataovy ny sitrapony, manaova ny sitrapon'Andriamanitra. Betsaka ny olona te ho any an-danitra, ho any an-danitra, maranatha Jesosy fa tsy manao ny sitrapon'Andriamanitra. Eto ange ianao manao ny sitrapon'Andriamanitra, hatrany an-danitra fa tsy mijanona. Zany hoe maninona? Manakekeza izay ataon'ny olona ao an-danitra. Maninona izy? Manao ny sitrapon'Andriamanitra. Eto an-tany atao ny sitrapon'Andriamanitra. Fa hatrany an-danitra io mitohy. Ka alavoraro ny fiainanao eto. Alleluia. Tsy hahatonga anao ho diso fangatahana. Dia ny fanaovanao ny sitrapon'Andriamanitra. Ohatry ny anaovan'ny olo-masina sy ny anjely ny sitrapony any an-danitra any. Ary ty tena zavatra ngeza be ty 120 ty. Meo anay an'izy anina sahaza ho anay. 120 mba mario amin'ny baibolinao io. Matitiko fahenina 120. Meo anay anio izay anina sahaza ho anay. Ny olona diso fangataka dia mangataka ny tsy sahaza anazy dia tsy tonga, dia diso fanantenana, dia mametsinana an'Andriamanitra, dia monomono. Fa Jesosy to dia nampianatra ny mpianatra hangataka amin'Andriamanitra ny sahaza. Any amin'ny obolana, amin'ny boky ny obolana. Amin'ny boky ny obolana, raha Jesosy aloha ny resahantsika, Jesosy tsy nampianatra antsika ary tsy nampanantena antsika ny hahazo ny zavatra izay izay tsy sahaza antsika sy tsy mendrika antsika. Zao nge ravako malala. Be dia be ny olona no miteny hoe mahazo miliara no vahaolana eto amin'ity fiainana ity. Fa za tena miteny anao amin'ny anaran'i Jesosy. Tena miteny anao ampanetretena ary tena amin'ny foko ny tenenako an'ity ry havana. Fa tsy voatery mahasoa ny olona izany. Tsy voatery mahasoa ny olona izany. Raha miliara ny atonga antsika any an-danitra, tena teneniko anao fa tena amin'ny fotoana fotsiny ianao vao tena mitady an'Andriamanitra dia miliara ny ataony tonga eo. Misy fotoana, misy namana miteny anay, tena anay mivady hoe nareo ray koa izy dia tsy ampahafiry, nareo zao ve izy dia tsy mila miliara, nareo ve izy dia nareo miseho hoe nareo ve dia tsy mila miliara. Tena teneniko anao ry havako malalaka, tsy hoe tsy mila miliara izay. Fa io raha hitan'Andriamanitra fa zakanay ka mahasoa anay dia omen'Andriamanitra anay. Fa nanakana anay ve? Nanakana antsika ve? Amin'ny fanompoantsika an'Andriamanitra amin'ny fiainantsika andavanandro sy ny fiarahantsika amin'ny olona ny tsy mahamiliardera antsika. Le miliara mantsy ny tena sako satria io mantsy zavatra somary io no malaza amin'izao. Dia misy miteny ohatry ny zany ohatry ny mianan-kendry, dia mianan-kendry eto aminareo fotsiny nefa na zay koa ary mikatsaka miliara ny ambadika. Tena teneniko anao fa amin'ny fotoana ilainy izany tena ataon'Andriamanitra tonga izany. Ary amin'ny fotoana zaka, hoe zakako ve? Zakanao ve? Ina moa ny dikan'ilay zaka? Misy ny ravana amin'ny baiboly atao hoe fitahiana makahy. Fitahiana makahy, izany hoe fitahiana ihany izy fa vao miha makahy. Ny an'Andriamanitra dia izao foana ny an'Andriamanitra. Ary Jesosy ny tondra, ny mpianatra hanakaiky an'Andriamanitra foana. Jesosy dia nanoro ny mpianatra lalana
toe-po toe-panahy ahafahany tady an'Andriamanitra ahafahany tonga any an-danitra. Jesosy mahafantatra fa raha miliara ny atonga an'ireo mpianatra any an-danitra, tena teneniko anao, tena nomeny Jesosy miliara ireo. Fa Jesosy ny teny niangataka amin'ny vavaka tena tsy diso fangataka dia ny teny hoe meo anay anio ny anina sazo anay anio. Jesosy tsy niteny hoe meo anay rapitso dia androany ianao tsy manana fa rapitso vao tonga ny tokony hohaninao androany. Dia tsika zany tsy hoe tsika me tsara velatsiana mianan-kely raha miteny hoe tsy miliara ny vahaolana ry havako malala, fa ny sahazanao tsy njovin'Andriamanitra. Rehefa mbola mahantra ny olona ray dia amin'le fefifefy kely mbola le fefy hazo kely iny dia misy soratra kely Jehovah ny mpiandry ahy. Fa tsy hainy tsy vavaka alohan'ny atory e, tompo miankina aminao reto mpanomponao reto, no avinay rapitso Jesosy mbola mipetraka aminao. Avao manenao koa dia io rahalay fa miomankomana. Fa rahalay tsy mbola te mivavaka satria raha tsy omban'Andriamanitra eo moa manomboka metimety ny atao dia efa miova ny soratra tsy Jehovah mpiandry ahy fa efa navidy alika be, alika masika fatandremo. Vao miditra anao dia tsy tompon'andraikitra, alika masika, chien méchant. Fa rehefa tena mety ny atao miakatra ny tambosiny sisa, misy soratra hoe site sous surveillance vidéo surveillance site sous surveillance vidéo, misy caméra. Ary amin'iny ianao le matory be tsy mahalala ninina tsony, fa io mantsy vao mandeha ny caméra dia fa misy mihetsiketsika dia mirehatra be ny jiro dia maneno ny sirène dia efa tonga ny sécurité. Ary havana Andriamanitra dia mitsinjo foana izay hahatonga antsika hanakaiky azy. Any amin'ny obolana misy teny mampahatra manao hoe obolana toko 17:7 manao hoe zavatra rolo ihany ny angatahako ka aza lavinao dia ny mbola tsy maty aho, teny ny agora zany. Ampanalavirao ny zava-poana sy ny lainga. Mba raitra ao baibolinao ty fa tena tsara be ty. Obolana toko 17:7 zavatra rolo ihany nangatahako aminao ka aza lavinao aho dia ny mbola tsy maty aho. Alleluia. Aza manome ampanalavirao ihany lava-poana sy ny lainga, aza manome alahelo na harena. Fa fahano amin'izay anjara hanina saza ho ahy. Ity olona ity zany ity agora ity dia olona tsy diso fangataka. Tsy diso fangataka izy. Ny zava-dehibe amin'ny agora dia zao tsy oronin'inona izy. Davida ange ny teny Jehovah mpiandry ahy tsy manan-java-mahory aho. Ny dikan'izany hoe tsy manan-java-mahory zany tsy hoe nananan'i Davida ny zavatra rehetra, fa tsy manan-java-mahory raha vao misy zavatra mitady ahory anazy dia ananany iny. Tsisy zavatra mahory anazy zany. Davida tsy hoe nanana sopotra be fitehirizam-bary, rehefa tokony hihinam-bary Davida dia tsy ory fary. Davida tsy hoe tamin'izany ohatra ny Salamo 7:3 ka manana hoe arena be, vava be, omby amanosy. Fa rehefa te hihinana kely izy tsy ory eny izy. Alleluia. Mila tafika izy, tsy ory tafika izy. Ato amin'ny obolana toko 17 dia ny teny hoe fahano amin'izay anjara hanina sahaza ho ahy, fahano. Zay ke dia efa zava-dehibe Andriamanitra mamany, fahanana ianao dia ny sahazanao nomenanao. Zany hoe tsy voky loatra ianao, tsy naona loatra. Nareo mahita olona voky loatra. Misy fotoana tantarain'ireo mampionana ilay olona manao tranga. Iza mahafantatra olona manao tranga? Any ambanivohitra rehefa vokatra ny vary dia manao tranga. Hainareo zany tranga zany?
manao tranga zany manao vokatra ety tenda kely feno de tianao hoe eva io amorony io le vary maheno zany tranga zany izy maheno le izy nefa nahita olona nanao tranga mampino azy mamaltsoma mampino efa nahita hoe manao tranga de vokatra ny vary de vitatra eo zany ny fiafiana de mihinana de misy maty ny tranga mihitsy misy maty mihitsy manao an'izany tranga zany misy maty mihitsy satria feno de efa hita eo tenda kely le vary hoanina ny olona ambanivohitra mpanao an'izany maty voky ka amin'Andriamanitra ianao sady tsy mety ianao manao tranga tsy mety ianao maty ny any hoanana fa ty mpanompon'Andriamanitra ty de niteny hoe meo fahanao amin'ny anjarana saza ho satria maninona andininy fahasivy fa andao raha voky de andaka anao izy moa Jehovah ary andao raha mahatonga malaelo de angalatra ka hanamavy ny anaran'Andriamanitra raha tsimba efa sevitry ny tranga izy zany raha tsimba tena misy ny tranga tena misy ny tranga te ambanivohitra any rehefa vokatra ny vary le fararano moa iny moa fa vokaran'ny vary iny rehefa miakatra ny vary de manao fety be de mihinam-bary tsy akijanona satria efa maitsoahatra miafy fa ny ty mpanompon'Andriamanitra ty de zao ny azy ny zava-dehibe aminy tovy amin'le sahaza fa raha voky de andao izy moa Jehovah tsaroko pasitera anankiray efa maty izy io pasitera amerikanina mpitory tena nikoizany zany fa nanomboka tena nitahin'Andriamanitra nanomboka tsy nahay ny onona tamin'ny vola lasa au gradé tena nanana grady ambony tao anatin'ny fikambanana franc-maçon zany pasitera zany ina ny antony zany tsy nahay ny onona nandeha nakany amin'ny filany laniny tany amin'ny filany ny fitahin'Andriamanitra de tsy nahay ny onona intsony de lasa nampitombo harena any amin'ny devoly voky loatra voky de nanamavan'Andriamanitra izy amo Jehovah ary ranona mampalelo fa misy indray pasitera nona loatra de mangalatra de manaonao foana de misy loky na solokin'olona de ary isy an'le publication hitako tamin'ny Facebook iny hoe misy rangahy misoloky pasitera hoe amena 4x4 vao mivoaka garage de lasa ny daholo natramin'ny telefony natao an-trano zany ngeravana ka zavatra tena erreuran'ny pasitera le pasitera satria manino diso fangataka de manantena zavatra de fantatry ny olona ny fahalemena de any no nanasiany olona azy de nanamavy ny anaran'Andriamanitra satria nanantena zavatra tany aman'olona zavatra tsy ny sasarana de anaovan'olona angano de entika ty mba ahazo 4x4 tratra ny olona am'le hoe mahazo 4x4 ny siramahambilo be satria naninona satria naona loatra de mba nitady zay mba lalana tokony aleha ry havana tsy indray mandeha any nahita olona tanaty fahasahiranana Andriamanitra tsy te hijery anao anaty fahasahiranana lava zany ary Andriamanitra tena hiazakazaka nasosy hanatsara ny fiainantsika Andriamanitra tena manala anaty fahantrana ary Andriamanitra tena mita Andriamanitra fa aza diso fangataka anefitsika hoy tena hoe mangataka ianareo nefa laninareo aiza laninareo amin'ny filanareo le izy za Andriamanitra mba tena fotonga le miliara fandehetiko hanompoana anao fa teneniko anao zao ianao zao mandeha bisikileta mandeha manao asan'Andriamanitra ohatrany tsy de misy mirarana hoe ary mihaino ny olona pasitera fa rehefa tonga eo am'le 4x4 ke ianao ka tsy hitovy ny toerana misy anao na ny fijerin'ny andriambavilanitra anao ary hafa mihitsy ary atahorana ianao am'izay fotoana zay
sy ny arena ny ratsy ry havana fa zakatsika ve sa tsy zakatsika le izy andeotsika tsy ho diso fangataka andeotsika tena angataka Andriamanitra io inona ny sahaza mahatonga ana eo aminao misy fotoantsika mangata-javatra amin'Andriamanitra de tsika mbavaka le izy de manontany tena fa maninona ary zay taloha teneniko anao rehefa tanatin'ny olana be zay tamin'izany boka ny trosa de mialohan'ny nanapahana hevitra isaka mony tena mbola nitadiny hevitra rehetra zay efa sika tamin'izany efa sika efa ty andafy nefa nangataka visa indroa hiditra tao amin'ny ambasady fa tsy nivaly ny visa satria maninona am'izany zay mbola tsy nivavaka ohatr'izao fa nivavaka ihany Andriamanitra ataovy tonga any andafy mafy loatra ty fiainana eto Madagasikara de boka ny trosa mba ataovy tonga any andafy ozy Andriamanitra hoe diso fangataka nareo fa de davinareo olanina amin'ny filanareo fotsiny zany de mba azonao tsy raha tonga taty andafy tamin'izany zay de taky ny ahoana ny mety ho fiainana ianao ny nandehananao ty andafy mitsoka zany fa fambaraka enatra foana nge zany tsy lasa satria zao ozy Andriamanitra hoe tsy zay no mahasoa halleloia hoany ihany nareo halleloia fa avy aloha diovoko eto amin'ny toerana nahalatsahanareo teto any nanandratako anareo halleloia afaka voafafa ny trosa madiodio zao zao ty mba miseho sary eto tonga aty ka aiza moa ry havana raha eto miseho eto anao no misy am'teny hainareo ay aiza le izy io fa tratrako nanareo any mety kivy andeotsika tsy ho diso fangataka tena marina zany tsy nitory fahamarinana nandehanana itaty fa nitsoka trosa raha tamin'izany rehefa nadiodio tahin'Andriamanitra ozy am'izay Jesosy andana am'izay halleloia aza lanina amin'ny filana mandehana de atovy ny asako repsitaka ampijangajanga ozy izy ny ten'Andriamanitra tsy fantatrareo fa fandrafinan'Andriamanitra ny fisakaizana am'izao tontolo zao ka na iza teo sakaizan'izao tontolo zao de fahavalon'Andriamanitra ataotsika tsy hanao sakaizan'izao tontolo zao tianao ve no tahin'Andriamanitra miala am'izao tontolo zao miala am'izao tontolo zao andeotsika anana fifandraisana akaiky amin'Andriamanitra leo ve ianao tsy mahazo zavatra angatahana amin'Andriamanitra aza leo ampianaro hoe Andriamanitra hiangataka ny zavatra zay mendrika zay mety ho de tsy ho diso fangataka ianao am'izay ary tsy hitombona aminao zany hoe mangataka ihany anao fa tsy mahazo ihany satria diso fangataka fa am'izay fotoan'izay mangataka ianao de ny zavatra ilainao tonga aminao zay mahaory anao de omen'Andriamanitra anao zay mitady tsy ampandroso anao de omen'Andriamanitra anao Andriamanitra tsy amme anao zavatra ampembotra anao Andriamanitra tsy amme anao zavatra vome tsy mampandroso anao zany rehefa malala fa Andriamanitra de mikatsaka foana zay ahatongavanao any amin'ny fiainana mandrakizay io zavatra angatahanao io diny io lalina sao mba tsy sitrapon'Andriamanitra efa fantatra zao avadin'olona de entinao ambavaka any enike mba tiako ka tsy sitrapon'Andriamanitra io asa io efa azonao an-tsaina fa asa tsy mifanalavitra amin'ny sitrapon'Andriamanitra de diso fangataka ianao de tsy tonga aminao de aza diso fanantenana amin'Andriamanitra aza diso fanantenana amin'Andriamanitra ary zay no mahatonga ana amin'ny teninao teo hoe tena za manokana tena nareo mety miteny hoe mahafinaritra be feno fiangonana be dia be sy mivavaka be daholo ny olona fa ny tena olana de mitady ho diso fanantenana ny olona satria diso fangataka tsy manakana tsika tsy ho any an-danitra ny fiainantsika tolotr'Andriamanitra tsika ary za tena miteny anao fa tsika amin'ny na amin'ny réveillon na amin'ny sabata voalohany io
isy tsodrano avotsitra ho atsika eto tsodrano tsy atonga anao miliardera fa nefa de mety possible tonga am'zany ianao raha mahasoa anao zany misy olo nge mahazaka an'zany misy olo nge tonga aminazy zany fa tsy mampiova ny fitiavana an'Andriamanitra misy olo zany tsy miliara akory ny tonga fa de efa miavinavina amin'Andriamanitra ny tsodrano raisinao eto amin'io de tsodrano ampy ho amin'ny fiainanao mandritra ny taona io indray tena isokafan'ny fiainanao apetin'ny fiainanao am'le tena mety sy le tena sahaza le mendrika amin'ny mahazanak'Andriamanitra atsika misy fiainanao amin'Andriamanitra ry havana ary tsy fiainana fahantranana fa fiainana ananana ny ampy sy ny mahafinaritra ampy asoatsika meo aneny izy anina sahaza amanay ozy izy ary mamelany elokay zava-dehibe rehefa mivavaka alleloia marina mihitsy zany mamelany elokay tahaka ny namelanay izy meloka taminay azadinonao fa ao anatin'ny vavaka nampianarin' Jesosy mba tokony hamelantsika zay meloka tamintsika mba hahafahan'Andriamanitra mamela ihany koa atsika eo anatrehany aza mitondranay amin'ny fakapanahy fa manafahanay amin'ny ratsy ny zavatra anankiray miala eo aminao ianao mivavaka nefa misy zavatra votsitra eo anatrehanao ianao mivavaka nefa misy zavatra tsy tonga ianao eo amin'le tanjona fa mivilanana de tadidio isaory Andriamanitra fa Andriamanitra nanafaka anao tamin'ny ratsy Andriamanitra nanala anao tamin'ny ratsy Andriamanitra namily ny lalanao matokian'Andriamanitra de tahiny tompony antsika tsirairay avy aza diso fangataka ary aza kivikivy fa Andriamanitra tia anao vavaka ray tsy niova tsy tonga mety diso fangataka ianao fa Andriamanitra tia anao atao vavaka nampianaran'i Jesosy io fa ho hitanao ny tantanan'Andriamanitra ny fiainana io ny olona matsy mehitra hoe sahaza meanay ny anina sahaza de hoe sahaza ve mba mendrika atsika ka Andriamanitra mahafantatra ny sahazatsika fantany mihitsy eto mety aminao ty zavatra ty mety aminao atsika ny tsy mahay mankasitraka an'Andriamanitra ifalo io ny fiainanao ifalo io zay tolotr'Andriamanitra anao fa io ny fantany fa mahasoanao ary ampy atonga anao eo aminy ireo zavatra tsy avelan'Andriamanitra katrami zany tsika tsy avelan'Andriamanitra manitra fadilanovana zany ary tena omen'Andriamanitra arena sy fahasoavana fa tsy zany ny vavahantsika de tsika ho any an-danitra manaraka izany rehetrarehetra ka tsao aloha fanjakako sy fahamarinana koa ny ten'Andriamanitra fa hanampy anao ny zavatra rehetra de ataontsika tena mahafinaritra be te ampianaro tompo lavalava fotoanantsika androany fa de isaorina anao nahatra ny hatramin'ny farany hivavaka tsika avy hatrany aorianan'ity iray ity de tahiny tompo ary isika tsirairay avy mahery Alleluia
rahantsika vavaka izany toriteny zany amin'izao fotoana izao a manomboka androany a raha hainao a ry havana ny mandefa eo anoloana ny voninahitr'Andriamanitra fa tsy azakazaka makany amin'ny filantsika amin'ny zavatra izay angatantsika amin'Andriamanitra dia mahazo matoky tsika rehetrarehetra fa Andriamanitra tsy hamela sy tsy hanohana fahasoavana tsy hiditra eo amin'ny fiainanao zany. Tsy toetran'Andriamanitra zany. Ny toetran'Andriamanitra dia manome antsika izay mahasoa antsika sy izay mahafaly antsika. Halleloia. Mangata amin'Andriamanitra ianao androany Andriamanitra tsy te ho diso fangatahana tsony Andriamanitra. Ampianarina dia ny mangataka ary ampianaro angataka ny sitraponao. Ivavakantsika amin'izao fotoana izao Jesosy eo misaotra betsaka Jesosy. Misaotra anao zany amin'ny fitiavanao lehibe izay tsy takatry ny saina teny aminay isan'andro ary mampahery anay ihany koa. Jesosy eo aza velanao ho diso fangataka izay ka ho diso fanantenanany amin'ny fivavahana. Ampahafantaro anay ny sitraponao. Ampahafantaro anay ny sitraponao Andriamanitra. Arovy amin'ny fahadisom-panantenana amin'ny fivavahana ny olona amin'izao fotoana izao. Aza vela ho diso fangataka ka hiazakazaka andeha hanatanteraka ny filany tenanay manokana ny amin'ny valim-bavaka izay ndrasanay aminao io. Fataovy mahay mitsinjo foana isan'andro ny sitraponao ao ambadika izany Jehovahandriamanitra. Dia ianao anie hanokatra ny lanitra ampidina ny fitahiana manana ambiampo amin'ny tsirairay avy rehefa fantatray fa sitraky ny fonao no zavatra angatahanay. Ny angatahanay aminao dia ny mahasoa omeo anay, ny sahaza omeo anay ary terizo ao anilanao mandrakariba izay. Ho voninahitra ny aranao Jehovahandriamanitra ny angatahanay an'izany vavaka izany. Matoky sy mino aho Jehovahandriamanitra fa tsy misy na dia ray aminay reto aza ho diso anjara amin'izany fahasoavana ngezabe izay avy aminao zany Jehovahandriamanitra. Makasitraka raha io. Raha misy tsy voalazako teto dia ianao mahalala ny mahasoa ary mihoatra lavitra noho izay niteneniko teto dia ho tanterahanao. Ianao fa namasina hanondraka ny teny izay voafafy androany. Amoa avy zato eny ary ny rahanao Jesosy ny hamatorako ny devo sy ny Satana tsy afaka hitsaingo fa na dia litera ray fotsiny aza tao anatin'izany tsy azony devolon-tsaingohana zany fa any zanak'Andriamanitra zany. Asoa ny fiainany, asoa ny fanompony. Sotra Jesosy. Halleluia. Amen. Ivavakantsika amin'izao fotoana izao ny firenena. Ndao ampandrotsika ny anabavintsika Nambintso Makirinina avy any Koweït ivavaka ho an'ny firenena. Tahitompo ary anabavina Nambintso. Tahitompo pastora dia manonda fedana tompo antsika tsirairay avy sy mitokantranontsika tsirairay avy. Mbola hiara hivavaka antsika. Ry Jehovah iray ny masina tsara indrindra hoe mbola misaotra anao zahay tokoa ny fanatanteranao ny fotoanany androany. Fantatray Jesosy fa nanatrika anay tokoa ianao ka mbola voatenitety ny teninao soa izay mafana ary izay manitsy anay tokoa. Satria Jesosy diso fangataka zahay atsineratsy iny Jesosy satria mangataka zahay fa ho an'ny tenanay, ho an'ny nofinay kanefa tsy misy mahasoa anao avokoa. Dia zahay tokoa Jesosy tokony hanome voninahitra anao amin'izay rehetra ataonao eo aminay Jesosy. Koa indro ankehitriny dia hifonanay eo aminao izany Jesosy. Ka tsy ho diso fangataka tokoa zahay rehetrarehetra Jesosy. Ka iofa zahay Jesosy fa hangataka fa andeha hanome voninahitra anao sy hahasoa anay Jesosy. Koa indro ankehitriny dia mivavaka ho an'ny firenenanay Jesosy. Tsy miafiny aminao Jesosy izany firenenanay izany. Betsaka Jesosy zavatra ao amin'ny firenenanay izany. Ny aretina Jesosy, ny marary ny l'hôpital Jesosy, amin'izao tena betsaka Jesosy. Kanefa Jesosy raha ny tanànao ny hihintsana, tanànao no manasitrana izy ireny dia ho sitrana tokoa izany. Dia mandrafo amin'ny tsireny Jesosy andraindray zareo amin'izao fotoana Jesosy mangataka eo anatrehanao fa hoe mba hahazo fahasalamana Jesosy. Ka tena hainao ny vavaka izy ireo
enoa izy ireo jesosy ary mba mangataka aminao koa zahay mba kasihany fony izy ireo ny fony firenenanay le anomponja ny mahantra jesosy ny tsy manankanompoany ny rekamboty jesosy dia naentina eto anatrehanao tokoa izy ireo jesosy ka ilay eo amponja dia mba hitodika eo anatrehanao jesosy ka mba tsy diso fangataka raha efa afaka avy eo amponja zareo jesosy mba hitodika eo anatrehanao ka andeha hanomponao hanome voninahitranao mandrakizay jesosy ary tsy ho eto an-tany foana dia ho any amin'ny fiainana mandrakizay izy ireo jesosy ny mahantra dia ahazo sakafoany izy ireo jesosy ka mba hanome voninahitranao ka andeha amin'ny sitraponao andeha milala izay tolasanao izy ireo jesosy ka hanome voninahitranao ho any amin'ny fiainana mandrakizay indrindra indrindra koa jesosy ny mpino jesosy ary ny mpitondra fiangonana resaka jesosy ny fiangonana isaka ny sefatrano jesosy fa nefa tsy manana fiadanana sy fikaharana zany izy ireo mangataka foana jesosy isan'andro isan'andro fa nefa tsy misy mahita jesosy tsy mahita satria afaka eo anatrehanao izy ireo noho ny fahotana sy ny faharatsiana izay ataon'izy ireo jesosy koa entina eto anatrehanao izany firenena malalanay izany ny mpitondra fiangonana sy ny mpino rehetra jesosy ka mba handeha amin'ny lalana sy lalanao sy ny fahatsiam-po eo aminao izany jesosy ny mpino rehetra jesosy ary ny fanokantsampy any Andriamanitra tena mafy koa izay ataony olona rehetrarehetra any jesosy fa entina eto anatrehanao izy ireo mba hibebaka ka mifona aminao zahay amin'izy ireo jesosy hifonana eto anatrehanao ny fahotan'izy ireo fantatray fa marary ny fonao jesosy marary ny eritreritrinao jesosy amin'izy ireo satria zavatra namboarin'ny tananao fa nefa tsy mahita an'Andriamanitra mangataka nefa tsy eo anatrehanao jesosy fa tokony hitodika eo anatrehanao izy ireo ka mamindrako aminao izy ireo jesosy amindra fony izy ireo jesosy ka mba tonga hitodika eo anatrehanao izy ireo jesosy koa apetraka fenampelan-tananao izy mibabaka zany jesosy dia raha isarakety zahay rehetrarehetra rehetra jesosy ianao no hanatrika ny tsirairay avy amin'ny tokantrano ny tsirairay avy ka hatory zahay dia azo toromasanitra ary rehefa andeha hiasa ny namana izany andeha satria tsy mitovy ny tany jesosy fa ianao tokoa tantina sy hiaro izy ireo ka mba voarovana amin'ny rano mahery arovana amin'ny tanàna mahery izy ireo hatra amin'ny firenenanay jesosy misaotra indrindra jesosy misaotra amin'ny fotoana rehetrarehetra nataonao teo jesosy halleluia amen alleloia mankasitraka indrindra andranavavantsika makirinitsika tao anatin'izay vavaka fanomboana vavaka ny firenena izay zafady isaorantsika azy zany vavaka matsiro mahafinaritra izany dia Andriamanitra ny ampitombosotra anao ary amaly fitianao ihany koa ranabavy nambinitsoa ka dia tahiny tompo ary isika rehetrarehetra misaotranareo koa nahatra ny hatramin'ny farana fa dia tsy nialynareo mparapatapitry ny fandarantsika raha mbola tsy tonga eny amin'ny raha lanitra jesosy dia rapitsotsika eo ny etolera rapitso alina raha tsy diso ohatrany tsy mandeha ny akiradio ohatrany misy olana ny anivon'ny mpikirakira ny site web atsika dia tsy mandeha izy ny ariva teo fa efa ao an-dalana mpijerena moa zay hoe inona ny olana ara teknika dia raha mbola tsy mandeha moa izy zany dia rapitsotsika tsy meno radio androany alina koa fangatantsika amin'Andriamanitra mba hiverina farak'izay aingana ny radio raha afaka manandrana ihany nefa nareo zao manao n'izy ao raha nabaverika efa mandeha any ianao ohatra ny mandeha sa ny aniza no tsy maheno dia fangatantsika amin'Andriamanitra hiverina farak'izay aingana raha pitsika mioneto dia samy tahin'Andriamanitra ary dia tapandriamanitra daholo sika dia tontolo andro mahafinaritra be tontolo andro atrehanao raha pitso satria Andriamanitra miara-mitanana momba anao amin'izay rehetra ataonao tahin' Jesosy dia misaotra anareo nahatra ny hatramin'ny farany voninahitra n'Andriamanitra rery ihany halleluia amen